ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tean'io ty ry havana dia arak'izay hitantsika amin'ny Romanina 5:7-7. Romanina 5:7-7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany ny rahalahy dia mpitrosa isika, tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no amononareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Amen. Arak'izany ry havana dia ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny mino, izany no azontsika amin'ny tinana izao ampahatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo izao. Ary misy reto fahamarinana telo reto ny tiako indray hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe mamaritra ny fahaizian'ny olona ny fanahy masina, hoy Paoly. Mamaritra ny fahaizian'ny olona ny fanahy masina, hoy Paoly. Hitantsika izany amin'ny 9:7. Raha averintsika vakiana dia izy manao hoe fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Eto ravana dia hitantsika fa zavatra ray ihany aloha no hoe fanahin'i Kristy sy ny hoe fanahin'Andriamanitra. Tsy zavatra samihafa fa iray ihany izany. Ary ny mahatonga milaza hoe mamaritra ny fahaizina ny fanahy masina dia satria ao anatiny izany atao hoe fahaizina na hoe identité izany. Jereo anie ny kara-panondro hoe na ny pasiporo, ao no ahitana hoe iza ilay olona, aiza ilay olona no mipetraka, zanak'iza ilay olona, teratany avy aiza io olona io. Ary ny mino araka ny anazavan'i Paoly azy eto tamin'ireo kristianina izay any Roma moa ny ambarany hoe ianareo, dia iza any Kristy ianareo, hoy Paoly. Aiza tsy ao amin'ny nofo ianareo, hoy Paoly. Zanak'iza, zanak'Andriamanitra ianareo, hoy Paoly. Ary inona ny natiora-nareo? Tempolin'Andriamanitra ianareo, hoy Paoly. Noho ny inona? Noho ny fanahy masina izay mitoetra ao anatinareo. Izany hoe miova tanteraka mihitsy ny fahaizian'ny olona noho ny fisian'ny fanahin'Andriamanitra sy ny na ilay fanahin'i Kristy izay mitoetra ao anatiny. Zanak'Andriamanitra izy, tsy ao amin'ny nofo izy fa ao amin'ny fanahy. Any Kristy izy, anjakany Kristy ny fiainany. Izany mihitsy ny ambarany dika teny ombonana ny aminy hoe tsy ao amin'ny nofo izy fa ao amin'ny fanahy. Ary tena hoe tempolin'Andriamanitra. I Paoly ihany koa nefa nilaza hoe ny fanaozy no miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ka izany ianareo, hoy Paoly, mampatsiaro ny kristianina izy. Izany hoe ianareo io ianareo izay efa nandray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy, ianareo izay efa nandray ny famonjena, izany ianareo io. Aoka ho fantatrareo izany ry kristianina. Ary inona moa ny lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany? Tia hampatsiaro antsika n'izany koa ny io ry havana. Isika izay kristiana, ny maha izy azy antsika sy ny fahaizitsika dia noho ny fananantsika ny fanahin'Andriamanitra io izay mitoetra ao anatintsika. Angamba ianao mety mieritreritra hoe tsara tare, dia izany no tena heverana hoe tena fahaizinao na koa hoe ny diplôma namanao na hoe za zanakianina sy zanakianina. Rehefa ao amin'ny Kristy tsika dia tsisy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo, tsy any amin'izany tsony ny zava-dehibe. Tsy hoe aiza ianao no mipetraka dia hoe za aty Amerika na za aty Madagasikara na za ary ambanivohitra. Tsy izany intsony ny fahaizinao, fa ny fahaizinao dia izao ny fanananao, ny fanahin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatinao. Izany no mahatokanao ho zava-dehibe satria lasa zanaka mpanjaka ianao, zanak'ilay mpanjaka ny mpanjaka ianao noho ny amin'izany fanahy masina izay mitoetra ao anatinao izany. Angamba koa ianao mety anisan'ny olona izay manambany tena, mety mieritreritra hoe za moa dia inona moa izay za
zara nariny ray aman-dreniko kambody kely zara olona ohatran'izao za rery mba mively leto onjonjoko za samyrery ny fiainako sy ny zavatra samihafa zay everantsika hoe tsinitsinony isika tsy nahita fianarina sy nyzany tsy izany mihitsy ry havana ny mamaritra ny maha olona anao sy ny fahizinao rehefa ao amin'ny Kristy ianao fa averiko ihany hoe zanak'Andriamanitra ianao tsy mandeha rery zany ianao fa miaraka amin'Andriamanitra ianao mba tsapanao moa ny asarobidin'izany hoe fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinao. Any amin'ny testamenta taloha ry havana dia ko fantatsika fa olona efatra ihany no itoeran'izany atao hoe fanahy masina izany, ny fanahin'Andriamanitra dia ny mpisorona, ny mpaminany, ny mpanjaka ary ny mpitsara. Reo ihany no misy ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatiny. Fa amin'ny testamenta vaovao dia fanambarany hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ozy. Dia itsika rehetra izay mino mandray an'i Jesosy Kristy dia mandray ny fanahin'i Jesosy Kristy isika ka tonga manana fahizina vaovao isika. Tsy ao amin'ny nofo intsony ireo izy, izany hoe tsy ilay fiainana ao amin'izao tontolo izao intsony no fiainana misy anao, efa nosorona tamin'izany ianareo, efa nomena fiainana vaovao, ilay fiainana ao amin'Andriamanitra. Ary zany anie sikio zany sikio ka inona moa sy ho azon'ny olona natoka hoe manana azo zavatra rehetrarehetra zao izy nefa tsy manana an'Andriamanitra. Tsy manana an'Andriamanitra izy, an'Andriamanitra anie zavatra rehetra. Ka rehefa manana an'Andriamanitra anao dia efa manana ny zavatra rehetra ihany koa anao zany izay nodikany. Izany ny mahasarobidy ny fananana ny fanahin'Andriamanitra ry havana satria manova tanteraka ny maha izy azy antsika izany. Ny fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao ary dia izao hoe fantatrao ve, resy lahatra ve ianao fa ny maha izy azy ianao dia ny fanananao ny fanahy masina. Mitaonanao ary havana mba tena handray am-po izany afatra izany ka tena ilaza amin'ny tenanao mihitsy manao hoe olona miavaka, olona sarobidy aho, tsy nohony amin'izay zavatra ity ivelany ataoko sy anaovako sy iainako fa tena nohony amin'ilay fanahy masina izay mitoetra ato anatiko ato. Ary dia angatao ny fanahy masina nanokatra ny sainao raha mbola tsy takatrao izany fa asany ihany koa no manokatra ny masom-panahitsika hitantsika hoe iza moa isika eo anatrehan'Andriamanitra. Ny famarinana faharoa dia izao, mamelona ny tena amin'ny fahafatesana ny fanahy masina hoy Paoly. Mamelona ny tena amin'ny fahafatesana ny fanahy masina hoy Paoly. Hitantsika izany amin'ny 10 sy ny 11. Raha verina vakina tozy manao hoe fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo na dia maty ihany aza ny tena no ny ota dia fiainana kosa ny fanahy no ny fahamarinana. Ary raha ny fanahy izay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana an Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahy izay mitoetra ao anatinareo. Eto ravana dia mahita fa miverimberina matetika ny teny hoe maty. Inefatra zao izy zany teny hoe maty zany no miverina eo amin'ny 10 sy 11 io. Ary eo ankilan'izay hoe maty zay dia misy ny mifanohatra amin'izay. Ohatra zany zao hoe fiainana, mamelona, manangana. Ka izay le fitaovana enti mandresy ny fahafatesana izay dia amin'ny alalan'ny fanahy masina ozy. Satria fanahy iray ihany ozy izy, ilay fanahy izay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty sy ilay fanahy izay mitoetra ao anatinareo afaka hanangana ny tenanareo mety maty amin'izay mety endrim-pahafatesana ihany koa. Jerevy ihany aloha ravana amin'ny baibolintsika dia hitantsika fa misy hoe fanahy efa lehibe sy hoe fanahy efa kely hitantsika eo. Ka ilay fanahy izay efa lehibe dia entina ilazana manondro ny fanahin'Andriamanitra, fa ilay fanahy izay efa kely dia entina manondro ilay fanahy izay ao anatintsika ao. Ka ny fanahin'Andriamanitra hoy Paoly dia miasa, manangana sy mamelona ilay tena, vatana, saina, fanahin'ny olona. Zany no ambarany eo zany. Zay no asan'ny fanahy masina ao anatin'ny olona ary sarobidy loatra zany. Inona ry havana ny lesona azoka tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miova ry havana fa mbola hatramin'izao andro ankehitriny izao dia mbola mamelona ny tena amin'izay mety endrim-pahafatesana ny fanahy masina. Ary tena saina vatana fanahy zany saina vatana fanahy zany. Raha raisiko fotsiny zany aloha hoe fanahy, angambany efa tsapanao mihitsy hoe efa matimaty ny ara-panahinao, efa matimaty ny finoanao. Asan'ny fanahy masina ny mamelona an'izany. Angatao izy miankina aminy, resao aminy zany fa ho velominy ny ara-panahinao, ho velominy ny ara-panahinao. Ary ohatr'izany koa angamba ny fitiavana mihitsy no efa matimaty, efa tsy hainao intsony no mity, tsy hainao intsony no mizara ilay fitiavana, efa mangatsika tanteraka ilay fitiavana.
dia inona ny tokony atao? Ny isaraka ve? Tsia manana fanantenana ao amin'ny fanahy masintsika satria ny vokatry ny fanahy dia fitiavana. Angataony fanahin'Andriamanitra fa ny fanahy masina no mametraka ny fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika ary asan'izany ka angataony fanahin'Andriamanitra fa omeny ianao ilay fitiavana izay ahafahanao mity dia ilay fitiavana kapezana. Dia tahaka izany koa ny ara-tsaina indraindray mitikivy ketraka tsy manana fanantenana intsony maro. Ny fanahy masina ravana dia afaka mamelona ny fanantenana ao anatintsika ka mahatonga antsika anana finoana, anana fanantenana na inona toe-javatra izay lalovantsika. Mampahery antsika ny fanahy masina. Miasa ny anatin'ny saintsika ihany koa ny fanahy masina ka angatao fa tsy natao haingo trano fotsiny io fanahy masina io any anatintsika any hoe za manana fanahy masina dia irereavana sy izay sy tiavana fotsiny, fa tena miasa amin'ny andavanandrom-piainanao mihitsy ny fanahy masina mamelona izay mety fahakiviana, fahadisom-panantenana sy ny zavatra samihafa any anatintsika any satria asan'izany. Fa ny vatana ihany koa anisan'izany ohatra ny hoe aretina. Indraindray any anatintsika any misy sela izay simba-podika mihitsy hain'ny fanahy masina atao ry havana no manasitrana, manangana, mamelona ireny sela maty samihafa ny anatin'ny vatantsika ireny. Vitan'izany raha mino isika ary asan'izany. Ka i vatantsika ty raha atsangany amin'ny matika, zany maty zany anefa maty daholo zany ny selo anatin'ny olona fa tsy mihetsika intsony. Vitany manangana azy ary zany raha teo ny fanantenantsika fa na dia maty aza ny tenantsika, ilay fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty mbola hanangana ny tenantsika indray koa amin'izany fahafatesana izany ka hahatonga antsika ho velona mandrakizay. Zany no asan'ny fanahy masina ao anatintsika ary mino ka dia raiso zava-dehibe amin'ny fiainantsika izany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao: inona ny endrim-pahafatesana eo amin'ny fiainanao? Mety ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy. Velomy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mitaonanao angataony fanahy masina hamelona fa ho hitanao fa asan'izany ary vitan'izany. Tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao ny mamelona ny zavatra samihafa eo anatin'ny fiainanao izay efa everina ho toy ny maty, fa vitan'ny fanahy masina kosa raha miankina aminy ianao. Ny famarinana farany izay hitantsika tokoa nefa ravana dia izao hoe: amonona ny asan'ny tena ny fanahy masina. Hoy Paoly, amonona ny asan'ny tena ny fanahy masina. Hoy Paoly. Hitantsika izany amin'ny andininy 12 sy ny 13. Raha veriko fakina toy izy manao hoe: ary amin'izany ny rahalahy dia mpitrosa isika, tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no amononareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Etsika ravana dia mahita hoe manambara i Paoly ho amin'ireo rahalahy izay kristianina tany Roma hoe manana didy isika ho izy. Manana didy isika ho izy mantsy an'ireo kristianina ireo. Ka izao ny handeha araka ny fitarihan'io fanahy masina io mba hahatonga antsika ho izy hamono ny asan'ny tena ka hahatonga antsika anana fahavelomana. Ilay fanahy masina zany eto dia entina ny fanahy ozy izy no amononareo ny asan'ny tena. Ny fanahy no amonona. Zany hoe ilay fanahy masina zany dia afahana mamotika. Zany dikany hoe amonona io mamotika izay mety ho asan'ny tena. Ilay asan'ny tena izay ambanio dia ilay asan'ny nofo, ilay filahan'ny nofo, ilay zavatra ilay faharatsiana rehetrarehetra sy ilay fahotana samihafa. Dia izao ny fanahy masina indray ozy no entina amonona izany, ka izany no adiditsika. Ny mamelona ny fanahy masina hoy Paoly hamono, andevona, hanala sy hanafaka antsika amin'izay mety ho asan'ny nofo rehetra, ahatonga antsika hanana fahavelomana. Zany ny dikan'io andininy 12 sy 13 ary inona ny lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany? Ny fanahy masina ravana tsy hoe mamelona fotsiny ihany ny vitany, fa mahavita mamono ihany koa izy, ary mamono izay zavatra rehetrarehetra ratsy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Indrindraindrindra izay ambarana eto dia le hoe ny asan'ny tena ozy izy. Inona avy ireo asan'ny nofo ireo? Ny Galatiana 5:7-8 nefa manambara azy fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao izy izy:
falotona, fijangajangana, fijejejona, fifandirana, adila, fanompoatsampy, fialonana, fifandirana, zavatra maro toy izany. Asan'ny fanahy masina ny mamono an'izany. Ahoana ny aminony azy? Amin'ny alalan'ny fetezan'ny olona hanaraka ny sitrapony io fanahy masina io. Zay no ahafahany mamono azy. Satria izay le ambarany teo manao hoe, ary amin'izany rahalahy ozy izy dia mitrositsika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo, izany hoe handeha arak'izay zavatra ataon'ny nofo, fa handeha kosa arak'izay zavatra hitarihan'ny fanahy. Zany sika ozy izy, mivelona sy miaina amin'ny fanahy tsika, mivelona arak'izay hitarihan'ny fanahy. Dia ny dikan'izay rehefa manaraka ny sitrapon'ny fanahy masina isika ho izy dia mamono tsikelikely koa, mamotika ilay filan'ny nofo, izay tian'ny nofo ho tanterahana ihany koa ao anatin'izany. Ka angamba ianao ry havana, anisan'ny olona izay tena voafatotra ireo karazam-paharatsiana rehetrarehetra izay voatonona teo ireo, ary tena tsapanao mihitsy ahoana ny arako amin'izany. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra izay toeran'ny fanahan'Andriamanitra, ny toeran'ny fahafahana. Izany hoe ny fanahy masina dia nomena antsika mba hanafaka antsika amin'izany. Ny fanahy masina dia nomena antsika mba hanala antsika ao anatin'izany, hamono izany asan'ny nofo rehetrarehetra izany ao anatintsika ao. Meteza hanaraka ny fitarihan'ny fanahy masina, meteza hangataka ny fanahy masina, meteza hamela ny fanahy masina hiasa tanteraka amin'ny fiainanao. Fa raha mandeha araka ny fanahy ianareo sy izy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Angamba mbola misy toetra any anatintsika any izay tsy mety voafolaka mihitsy. Mety karazana miatsa, mety fahakizitinana io, mety fahasiahana io, mety le toetra mbola misy fialonana kely, mbola mety misy ilay hoe asa, mety tsy fahafahana mamela heloka sy ny zavatra samihafa toy izany. Amin'ity an'io ty ry havana dia te hampahafantatra anao fa ilay fanahy izay maneho ny fahizinao dia afaka ihany koa izy mandevona sy mamotika ireny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra eo amin'ny fiainantsika ireny. Ka mandehana araka ny fitarihan'io fanahy io dia ho hitanao izany tena fiainam-pahafahana izay omen'Andriamanitra ho an'ny mino izay manana ny fanahany izany. Ary io fanahy masina io ny ravana tsy omen'Andriamanitra antsika mba entina ireryhavana fotsiny hoe za manana ny fanahan'i Kristy dia hatreo fotsiny ihany, fa tena nanampy antsika amin'ny andavanandrom-piainantsika mihitsy. Dia izay zavatra rehetrarehetra tsy vitantsika ny manohitra azy, vitantsika rehefa miaraka amin'ny fanahy masina isika, ary tena vitantsika noho ny amin'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika satria manana hery ahafahana mamono an'izany ny fanahy masina. Dia iverony tahaka ireny hoe pompier ireny, mpamono afo, manana fitaovana izy ahafahany mamono an'io afo io na mijoalajoala toy inona ary izany afo izany. Fa raha ianao no andeha hamono an'ilay afo, mety sio angamba ny anononao azy dia sio no tanteranao rano dia eo anao reraka anao mamono afo fa tsy hahavita mihitsy anao. Fa raha le tena olona manana izay le fitaovana izay mihitsy ny mamono an'izy dia vetivety any dia maty io afo io. Dia tahaka izany koa ny fanahy masina. Ny fanahy masina le tena manana ny hery ahafahana manao an'izany, ka aza mandeha amin'ny herin'ny tenanao miezaka miala, fa avelao ny fanahy masina no hamono sy handevona izay rehetra tsy nambolen'ny tanan'Andriamanitra anatin'ny fiainanao. Ankino amin'ny tanteraka dia ho hitanao ny tena fahafahana marina. Ny fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao atao, inona ny zavatra mety hoe mangeja sy mamatotra anao na zavatra tianao ho afaka eo amin'ny fiainanao? Mitaonanao ary havana, angataka tanteraka amin'ny fanahy masina, hoe fanahy masinao vonjeo ampio tsy manana hery fa ny herinao no heriko ahafahako miala amin'izany rehetrarehetra izany. Dia manaiky ho tarihany amin'izay tsika, manaiky ho tarihany amin'izay tsika, fa izay fanekentsika ho tarihan'ny fanahy masina izay no famonona ny asan'ny nofo ihany koa eo amin'ny fiainantsika. Raha fitinina izany izay rehetra nambara teo dia izao voalohany hitantsika teo hoe mamaritra ny fahizin'ny olona ny fanahy masina hoy Paoly. Ianao dia tadidio fa zanak'Andriamanitra, fonenan'Andriamanitra, ao amin'Andriamanitra, an'Andriamanitra, noho ny amin'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatinao, ary izany no tena ireryhavantsika. Tsisy ankoatran'izany fa izay no zava-dehibe indrindra amintsika olombelona. Ny faharoa dia hitantsika teo hoe mamelona ny tena amin'ny fahafatesana amin'ny fanahy masina hoy Paoly. Ninona endrim-pahafatesana ao anatin'ny fiainanao ao dia izao, izany indrindra no antony nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahiny, omeo azy, avelao anjakany, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ary ny farany, amonoana ny asan'ny tena ny fanahy masina hoy Paoly,
hitantsika ihany koa fa sady afaka mamony ihany koa zay zavatra rehetrarehetra tsy mety ao anatintsika ao ny fanahin'Andriamanitra ka izany afatra izany ane ravana dia hitondra fanafahana sy famelombelomana ho antsika satria ilay fanahy izay omen'Andriamanitra antsika dia sarobidy loatra ho azy irery amin'ny voninahitra. Amen.